Nankataovy ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny taratasy filatsakovidiana na ny OVEC avokoa ny antota taratasy filatsakovidiana ireo lisitra 7 ny latsaka eto Antananarivo renivohitra. Nahafeno ny fepetra avokoa ny antota taratasy izay napetraka izy ireo. Tsy nisy noho izany ny fitsipahana vaovao ankoatra ny lisitra tiako i Madagasikara nisy Andravalimanana marika. Androany alatsinainy 3 septambra no avoakan'ireo OVEC ny lisitra vonjimaika an'ireo kandida hifaninana any amin'ireo kominina miisa 3,990 manerana ny Madagasikara. Androany alatsinainy 3 septambra no nandray ny andraikiny amin'ny sekretera jeneraly ny voamierany Ramasimbe Indiana na ny COI azy i Razafindravay Edgar Tany Maurice nanatrika ny famindram-pitantanana teo amin'ny professeur Avelo Iudom Marimutu ny filohan'ny Rajoelina izay nigadina tany an-toerana sabotsy teo. Efa nisy ny fiona filoham-pirenena malagasy sy ny praiminisitra Mauriciana ny alahady ka niresahana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiona natapon'ny COI any Nosbe amin'ny volana Janoary 2024. Izy no malagasy fahatelo ny tanany andraikitra atao aorianany Henri Rasolondraibe izay nitana izany andraikitra izany voalohany sy Monika Andrea Eso Velomandroso. Efa taona ny faharetany fotoam-piasana ary fandimbiasan'ireo nosy mpikambana eo anivon'ny voamierany Ranomasimbe Indiana. Ny route circulaire eny Ampandrana nanomboana ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra raha ny voalazan'ny Rafidson Richard ministry ny asa vaventy androany alatsinainy nandritra ny fananganan-tsaina natao teny amin'ny ministera amin'ny herinandro ity no manomboka ny asa hoy izy ary ararotina amin'izao maintany izao ny fanatanterahana izany. Omaly alady no fantatra ireo kluba roa tafita amin'ny Pure Play Football League na ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara amin'ny divisiona voalohany ho an'ny taranja baolina kitra amin'ity tompom-pilalaovana ity dia ny FC Avenir du Sud avy any amin'ny Ligue Nanosy izay tompon-daka ny divisiona faharoa sy ny FCTO avy any Sava izay faharoa tamin'ity fiadiana ny tompon-daka pirenenity no nahazo izany tapakely izany sambany izany no nisy kluba avy any amin'ny faritra Sava sy Anosy andray anjara amin'ny PFL hatramin'ny taona namoronana azy tamin'ny taona 2024 andrasana noho izany mety ho fizoran'ny fifaninanana amin'ity taona ity. Podronya ny zandarmaria-pirenena teo amin'ny taranja volleyball omaly alahady noromban'ny GNVB avokoa ny anaram-boninahitra teo amin'ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara izay natao tany amin'ny kianja mitafina Korindrano teo amin'ny Skajla dia ny ekipa ny akany sambatra itosy no resin'izy ireo. Mbola ity ekipa na Tsimbrano ity ihany koa no resin'ny GNVB teo amin'ny sokajy vehivavy. Mariana moa fa nanana ekipa telo ny zandarmaria-pirenena teo amin'ny sokajy lehilahy ka mbola azony izy ireo ihany koa ny larana fahatelo rehefa nandresy ny ekipa ny Mama.